araka ny vaovao azy moa eo anatrehan'izay antsoavy nataon'ny filoham-pirenena izay isitona ny fitoriana ireo mpanao gazety mirahalahy eo anivon'ny gazety matin ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao hoentina amintsika miandalana atao anatin'ity fampalalama voaty zay rehefa vonona ny sary mahakasika azy de tontolon'ny fandriampahalemana nazahoana ako ny ezaka tanterahany mpitandro ny filaminana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa ny telo mirahalahy indray no sariny izy ireo. Lehilahy misa telo voarory mpanao trafika anabasy fanafianan'ny tapedina no fantatra fa natolotra ny fampanoavana araka ny vaovao avy amin'ny polisy pirenena tokoa dia nahazoana vaovao ny loharanony baovao an'izy ireo fa isy fampivarotana basy eny amin'ny fahasankarany eny Anosizato ny 2 Jolay lasa teo. Notratraran'ny polisy avy ao amboriborin'ny tany fahadimy teo ampivarotana basy tokoa ireo lehilahy roa, ny ray niaraka tamin'ny basy vita gasy saingy tafatsoaka kosa ny lehilahy iray. Mbola ilay nanome vaovaon'ny polisy hatrany no nilaza fa mipetraka ao Tsiromandidy ilay tafatsoaka. Nosamborin'ny polisy tany toerana tokoa ilay lehilahy nitsoaka. Rehefa hitan'ny polisy tany Tsiromandidy ihany koa nefa ilay mpanome vaovao dia fantatra fa efa nanao fanafiana amin'ny tapedina niaraka tamin'ny namany ary nitondra Kalaknikov. Nosamborina ihany koa io farany io. Efa voasambotra kosa ilay namany ny 9 Jolay 2024 lasa teo. Tamin'ny fanadihadiana izay nataony nahalalana fa namidy 7 ariary ilay basy vita gasy ary lehilahy iray avy any Vangaindrano no liana tamin'izany. Tsy nipoaka kosa ilay fitaovam-piadiana ka izao izy niakatra taty andrenivohitra izao anakalo azy ka niafara tamin'ny fisamborana.